vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba asa nanisik ampunyang palay aminiran ravoravo ny fokosy ny fanahiko miaona amitsika hitondray amty fotoana ny mahafinaritra be ty ry havako malalako isany ray fampianarana sy lesona lehibe indray tsika makasika foana ny hoe maninona ny mpino no mbola voageja ihany maninona ny mpino no mbola voafatotra ihany voafatotra na ozina ampijaliny ny aretina ampijaliny satana amin'ny fahantrana mitaintaina lava nefa efa nandray an Jesosy nefa efa mpino vita batisa maninona ny mbola mirotoroto ary misy fotoantsika aza indraindray ny ry havana efa tena hoe tapitra tetezitsika daholo amin'ny fiangonana rehetrarehetra efa natao délivrance fametratanana nandray faminanina profesia nitsofina rano fa ny omaly tsy miova ny omaly tsy miova zany no nisan'ny fanontaniana mipetraka be da be am'izao tsika miresaka izao maninona ny fiainana mpanompon'Andriamanitra ny matsiaro tena ho resy lava mitanondrika ity ten'Andriamanitra ity no anisan'ny zavatra anankiray tsy maintsy ho jerentsika eto androany manao hoe Korintiana faharotoko fahenina Korintiana faharotoko fahenina andininy fahefatrambiny folo aza mety asina zioga tsy atonina anareo ikambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina ary inona no ifanarahan'i Kristy sy Beliala ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino ary inona no ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra misampy fa isika ny tempolon'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho sy andeha eo aminy ary ho andriamaniny aho ary izy oloko koa mivoa eo aminy anareo ka misara aminy hoy Jehova ary asa manindry zay zavatra tsy madio ary izao dia andray anareo ary ho rainareo aho ary anareo zanako laso zanako vavo hoy Jehova tsy to eo amin'ny andininy fafitambin'ny folo dia tsindriny tsara hoe koa mivoa eo aminy anareo ka misara aminy anareo hoy Jehova misara aminy anareo resaka séparation fisarana zay no resahany Baiboly eto eo ambony eo izy dia hoe aza manaiky aza mety asina zioga tsy atonina anareo kiambanana amin'ny tsy mino fa inona ny iraisan'ny fahamarinana sy fahotana inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina maninona ny mpino no mbola ananany devoly fahefana ihany ananany satana fahefana ihany no manapotika ny mpino anankiray ry havana raha mbola misy zavatry ny devoly ao amintsika mifamatotra amintsika ao atokatra amintsika raha mbola misy fananany satana mifamatotra amintsika dia tsy amelany devoly tsika hatramin'ny farany tsy amelany raha tsy azo mifananana raha mbola mifamatotra amina fahotana isika mifamatotra amina ota isika na dia efa mpovavaka be ary na dia efa vita batisa azy na dia mpandray fanasan'ny tompo ary na dia mpiandry azy
na de efa nianatra catéchomène azy na inona toerana misy anao na de pasteur azy. Ndray andro zay vavaka navadina pasteur tao Antananarivo. Izy io tena marina zany tokantrano tsy milamina. Vady faharoan'ny pasteur io madama kely io, vady faharoan'ny pasteur. Ny fomba nanarian'ny pasteur an'le vadiny voalohany de izao. Efa somary antitra ihany le vadiny pasteur voalohany. Somary efa le bebe. Io madama io anefany. Io le vadin'le pasteur voalohany io, pasteur amina fiangonana le bebe zay zareo fiangonana lehibe mihitsy moa izy. De tena rana madama tena mandeha amin'ny fahatsorako, mandeha amin'ny fitiavana an'le vadiny, tia ny tokantranony. Fa izy efa somary le bebe mitovy amin'le pasteur ihany, ngiampitandrina ihany. Nariny ngiampitandrina am'izay ry madama io ramatoa io, nariny. De nisy madama kelikely, ankizy vavy kelikely tao am-piangonana, nanomboka ny saradala amin'ny foana. De nitedavany pasy ngiapasy am'izay ny anarinany ramatoa be, nanarinan'le vadiny voalohany. Tedavany ary farany vitany hatramin'ny divorce. Tsisy fahotan'le ramatoa mihitsy, tsisy fahotan'le vadiny voalohany mihitsy. Afandray manko le hoe nijangajanga le ramatoa, nanapirafy le ramatoa, nanangalatra le ramatoa, fa tsisy ninina tokony anarinan'le ramatoa, fa no le hoe efa elan'ny arahana fotsiny de nahitany kangatsara soratra de nanariny akota matrano. De inona ozy izy ianao? De napakariny ngiapasy mihitsy ny afaran'io rangahy io moa voaroka tamin'le fiangonana nisy azy. Napiakariny mihitsy le ramatoa kely anankiray, le madama kely anankiray, de lasa vadiny. Fa io madama kely faharoa io izy ianao le vadiny faharoa misy devoly tompoko. Fa tsy afaka. Ny vavahany ngiapasy fa tsy afaka. Ny tetezana fiangonana hafa fa tsy afaka. De tsy maintsy netiny tao amiko tao. Fa nandroka ihany koa tompoko fa tsy afaka. Nandroka fa tsy afaka. Ary zao ny tenin'le devoly. Ty ozy izy tsy menay izany. Ty efanay ty mpanomponay ty. Ary ty ozy izy zay mihitsy ny asana devoly mpangalabadin'olona. Ty ozy izy mbola misy fanananay ato aminy. Ity mifamatotra aminay. Ty tsy amelanay satria mifanaraka taminay. De nanotaniko fa inona le antony. Tinga ozy izy vady faharoa. Ary ny vadiny ty ramatoa ty ozy izy na le rangahy miaraka amin'ny ty ramatoa ty le vadiny ozy izy nariny fotsiny zao ny vadiny voalohany. Ka namanay ty. Ary ty ninina taonareo tsy afaka zany. Fa tena nanao zay ho afaka tompoko nandroka ny devolon'io madama kely io, fa tsy afaka. Inona le antony? Satria Andriamanitra tsy hanafaka azy mihitsy satria mbola misy zavatra mifamatotra tao. De resaka fangalaram-badin'olona. Noho izany raha tsy avotsony mihitsy aloha, raha tsy avotsony mihitsy satria mbola veriko ihany. Fa tamin'ny fomba tsy rariny, tamin'ny tsy fahamarinana. Misy olona manko ngery havana ohatra mba misarabady, tsy olatra na le tsy za moa tsy miteny tsy olana le misarabady, tsy zay ny tena tiako tenenina. Fa mety misy fotoana ihany misarabady no miantony mety hoe mijangajanga le ramatoa, mijangajanga le rangahy, misy fampirafesana, misy fahalotona le tokantrano, misy fahavetavetana, misy zavatra hoe misy hoe mba zavatra mitombona ny antony isarahany. Fa ty zany tsisy ninina fa tonga de fangalaram-bady tena madiodio mihitsy. Ary zany anisan'ny zavatra tsy maintsy jerena ry havana. Tsy maintsy jerena zany. Inona ny mahatonga ny devoly mbola mamatotra anao sy mangeja anao. Tadidiko tsara mihitsy ho le lehilahy anankiray zay. Tao amin'ny toeram-piasana izy, piasa tsambo. De zavatra nitranga nangalariny tao zany ny etan'le mpiara-miasa aminy. Tsy ny entana voyageur akory fa le mpiara-miasa aminy nangalariny le entana tao.
de nalahelo le zala le veretana de namory ny tompon'le sambo zany le patron'le sambo namory ny équipage rehetra de ozy izy le patron an-tsambo avereno izy zay entan'zay izy amin'ny lisany naka an'izay zavatra zay de tsisy santeny moa eo amin'ny roapolo mahery roapolo lateur zala zany mahery kely nisan'le iny izy ty le équipage le mpiara-miasa ao anatin'le sambo tsy maintsy nareo izy izy ny tompony naka an'izay entan'izay avereno zay fa raha tsy averinareo zay de ho hitanareo ny azo anareo de tsisy sanamerina de inona am'izay nataon'le tompontsambo le tompon'le sambo nivoriny le équipage andao izy tsitsika itsitsika zany le mifanozona de isotro ranom-bolamena le ranom-bolamena io alaina ny volamena rojo volamena na peratra volamena de atao anaty zingy de asina rano de samy manozona ny tenany eo raha zany naka an'izay de manozona ny tenako ao tsy hovanik'olona manomboka androany raha zany nangalatra an'izay dia ahita loza za sy ny taranako raha zany nahazo an'izay de samy manozona ny tenany eo sady misotro an'le rano tsy maintsy misotro no mitsitsika ay le zala ty le aniny ty ny nangalatra azy le mpiara-miasa ary nitsotra ny marina mihitsy izy fa tahoarinan'iny apastera tsy natory ozy izy nanomboka tsy natory nandritry ny fito taona tsy natory no hoanina fanafody fampatorina ny tetezana dokotera tsy afaka misy fotoana tena reny efa tsindrona efa tena mahery vaiky reny hoe mba hampatory tsy mety matory ny masony amin'ny efa reraka efa ila ivoaka pasteur reto vao masoko reto izy mila ivoaka ao amin'ny atoko ohatra ny hoe misy entana ronjatoko lao etiko zany ozy izy ao amin'ny atoko tena narary le zala zany tsy matory nandritry ny fito taona tsy nahitra na de fifakadiny ary tena nijafajafa mihitsy de ny afarany moa zany tsy maintsy rehefa nitetezana dokotera tsy sitrana nandeha omby asa tadarabe ozy ny olo hoe gasy io tsy maintsy entina gasy fa zany tena tsy matory tetezana fiangonana tsy sitrana tetezana fiangonana tsy nentina nahita torimaso nentina teo amiko tao de mivavaka ho azy nanao délivrance ho azy tsy afaka ny afarany moa zany tsy nitsofoka tam'le hoe cure d'âme le hoe natanina mihitsy zany hoe inona le tena nataonao inona ny fahotanao satria tsy possible zany hoe délivrena zany ianao ka tsy ho afaka tsy maintsy afaka ianao rehefa délivrena fa tsy possible zany hoe délivrena ianao ka tsy afaka de nanontaniako inona hoaralany tena natonga anao inona zavatra nataonao tena tsory amiko ny marina inona ny zavatra tadidinao de nitsoriny pasteur ozy izy miainatra amin'ny tantarany ty kanefa nataoko fa mifona de nitsorony teo hoe zany nangalatra an'le entana ozy izy tao atsambo entan'le namako de nangalariko ozy izy le izy de nitsitsika am'izay zay ozy izy nisotro an'le ranom-bolamena hoe raha zany nanao an'izany de ahita loza amin'ny fiainako vao vita iny pasteur tonga de tsy nahita tory aho izy izy fito taona de tsy maintsy teo anao ny bebahana ndany ianao miantso an'io namanao io de andana makana mifona aminy de avereny hoe onerako de ndana mibebaka de teneny hoe onerako tena tsy maintsy nataony le rahalahy natao am'izay ny délivrance ny alina niny ozy izy ianao manomboka mahita tory amin'ny 9 hatramy 10 maraina isan'andro amin'ny 9 hatramy 10 maraina amin'ny 9 hatrany tena nanomboka tena hoe tena be loatra indray le torimaso ka fito taona zany ianao lasa mirécupérer an'le torimaso very tam'izany fa tena afinaritra natory izy de miverina normal natanjaka taty arina de sitrana soamatsara ka io tsy maintsy misy irika io ary zay na tonga ny baiboly ny teny eto hoe aza manaiky asiana zioga tsy atonanarika ambanana amin'ny tsy mino fa inona no iraisan'ny famarinana sy fahotana ary inona ny ombona mazava sy maizina inona no iraisan'ny famarinana sy fahotana
izany hoe raha mbola misy zavatra tsy marina raha mbola misy fahotana hikambananao rympino ianao nge mety mandeha mivavaka ianao nge mety manana ndraiky tsy ampiangonana ianao nge mety efa mpitoro teny ianao nge efa vita batisy fa misy zavatra ao mbola hikambananao amin'ny maizina ary zay mihitsy voalaza baiboly hoe inona ny ikambanan'ny mazava sy maizina iraisan'ny Kristy sy Beliala inona ny firaisan'ny fahamarinana sy ny tsy fahamarinana rehefa tena fahamarinana ianao de fahamarinana rehefa mazava ianao de mazava rehefa maizina ianao de tena maizina fa tsisy ifandraisana ozy izy voalaza baiboly fa raha reo ny mbola mifandray ny maizina sy ny mazava de tsy maintsy mikorotana ny fiainanao ary alohan'ny délivrance de tsy maintsy alana aloha inona le famatorana inona le famatorana fa anampy anao ny tompo zany mihitsy ny ataon'ity délivrance atoato ty zany tena hoe ty vavaka matanjaka zay ataontsika atoato ty hojerena daholo inona ny mbola ifamatoranao inona ny mbola ifandraisanao amin'ny asana devoly inona ny ifandraisanao amin'ny satana inona ny mahatonga amin'ny fiainanao mbola bloqué inona ny ifandraisana fa tsy maintsy misy zavatra vototranao ao io rahalahy io tsy maintsy nibebaka tanteraka sady mibebaka teo anatrehan'le olona no nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra ny délivrena izy taorianan'izay nanomboka nahita tory tapaka mihitsy le izy io ka io riavana io fantrana mamatotra anao io nefa ianao fa tena pino io trosa mamatotra anao nefa ianao fa zanak'Andriamanitra misy antony ao ary azo tapahany io fa raha vao tapaka io de misokatra ny lalana rehetrarehetra amin'ny fiainanao raha vao tapaka io de misy zavatra misy lalana misokatra ny fiainanao misy fiainana misokatra ny fiainanao tsy maintsy mijery tsika inona ny ifandraisako amin'ny devoly inona mbola teboka matoran'ny satana efa nisy fotoana ny tantaraiko teto ty tantara ty mivavaka na vehivavy anankiray zay vehivavy lasa adala izy io vehivavy lasa adala de niraraky ny fitantaran'ny olona manodidina sy ny fianakaviany de tena mandromatra mihitsy zany tena le hoe tena masika sy le tena tsy azony tazony tonga de misaoty any ambony tafitrano de le tompotra ambony tafitrano mandeha eny amin'ny tafitrano miazakazaka mandeha de misaoty aty ambany de tena romotra mihitsy tsy tena ivehivavy io iny izy zany tsy voatazona mihitsy izy tena tsy voatazona de miazakazaka izy de nitsofoka atao an-tranon'olona reny le trano izy ty trano volo izy tsika trano volo de nigorbany nidirany io trano volo io tonga de gorobaka mihitsy nidirany izy miazakazaka tsy tompony tena iny fa tonga de gorobaka io trano rindrina volo io tonga de gorobaka tombaka tonga de tafiditra ao tranon'olona tonga de mifandrombahan'le olona tao fandrombahany vatan-dehilahy de tamin'izay fotoan'izay ny vatan-dehilahy tonga de hoe andao entina any amin'ny vahony oloko andao délivrena any ty io fa tena ny devoly io verisaina fa andao délivrena andao metra tanana de netany zareo teo amiko tao nivavaka ho any vehivavy eo maraina mandra-parivony andro nanao délivrance fa tsy afaka tompoko maraina mandra-parivony andro tsy afaka ary nampametra-panontaniana hoe Jesosy io inona loatra reny mahazo an'ity vehivavy ty fa tena reraka tsy mivoaka ny devolony tsy mivoaka efa rivariva tany amin'ny efatra amin'ny tanao ny amin'ny efatra latsaka ny vangin'Andriamanitra satria vehivavy io manao rasta manino moa tsy eny ohatrany hoe manao rasta ihany fa mirandram-bolo madinika kely reny izy de vangin'ny tompo hoe io le volon'ny vehivavy io tsy volo fa postus zany zany le volo amidy le fanampona volo reny le fanampona volo amidy eny an-tseny reny de tena hoe de zao na mangin'ny fanay masina satria ny délivre eo ny vangin'ny tompo esory volo vao ny volony de ny vahana ny volony ny vahana le randrany vahana ny vehivavy de ny vahana mijerena reny fa miongotra daholo le postus miongotra daholo de vo nialy iny de nanomboka ny atonga saina le vehivavy nanomboka ny asitra anaty kelikely
de tonga de ny atonga saina tsikelikely fa mbola tsy tonga saina tanteraka de tsy naheny feo ntsony izy satria misy feo miteny aminy zany mampatahotra azy ato amin'ny sofiny ilany zany resy pastera zao ny lazainy amiko zao ny teneniny amiko de zay ny natonga saina anao tena misy zavatra ifandraisana amin'ny volo de vo niala le volo tato tsy miteny ato ntsony izy pastera fa atondray ozy izy atondray zao no miteny ato am'le ilany akavy miteny atondray zao ndray miteneniny ato de nivahana daholo le volo rehetrarehetra de nivovahana le tato sy tato verina ny sainy nanontaniko izy rehefa miverina ny sainy avaiza hoa reo postus reo avaiza reo volo reo nisy namako pastera ozy izy namome andreo namako namome andreo de fa tsy mividinao ve reo fa namako akaiky ozy izy namome anandreo ay le namany zany tsy fantatreo fa mamosavy zany angely izy misy zavatra tsy apozinao ngery avany namosaviny namany de rehefa izy namosaviny namany iny de nisy tonga de lasa daly iny ka teo ny fandraisany misy zavatra ny fandraisany zany le izy le volo no ny fandraisany ka raha vao tsy niala mihitsy le volo de lasa dala tanteraka ivehivavy io ary zany ty délivrance ataontsika ty ry havana malala mahatonga ny mpivavaka io tokatranao mikorotandava io ranabavy vadinao mampirafo mijangadjanga ny fiaina tokatranao tsy mandeha am'izay loniny misy zavatra mila vahanao akoatrany hoe délivrance ho anao akoatrany hoe délivrance ho an'ny vadinao de jerefo so de misy zavatra ao antranao azonao tamin'ny tsy fahamarinana azonareo mivady tamin'ny tsirariny tamin'ny zavatra tsy mazava zany ange izy io ry havana malala ndray inge mety zavatra tsy apozinao io éponge atorinao io fandrina éponge io kodory éponge io ndraindray io mety alahelon'olona ndraindray io tsy mividinao tamina tamin'ny zavatra madio de atraminazahoanao ny kodory éponge na fandrina io de nanomboka mikorotana ny tokatranareo mivady ary nivadinao ary tsy tamanao ozy izy le ranga zay le sampino izy mivady ny resaka tamiko misaraka foana izy mivady de miady misaraka foana de miady misaraka de miady de le ranga mandeha foana de zao ny teny le ranga mihitsy no mitsotra amin'ny marina zange pastera ozy izy tena tiako mivadiko tena tiako mivady amanjanako tena tiako ozy izy mivady amanjanako fa mahagagasy mahavarina de zao tsy mety tamana ho a pastera tsy mbola natory teo amboniny fandrinanay mivady io aozy izy fa vo malahelo aozy izy malahelo aho hoe any ivelany any malahelo any amin'ny fianakaviany any amin'ny ray aman-dreniny any izy matory le ranga de malahelo aozy izy de andeha hoany mivady amanjanako andeha hiverina any tonga ao a pastera vo tonga ao de tsy tamana de te hiverina andray ozy izy ho any amin'ny ray aman-dreniko misy hery de za ozy izy tsy mety tamana atory eo ambonin'io fandrinana io mihitsy amin'io efitranona io teneniko an'le madama tompombady misy zavatra fiepetra satria zareo samy mpivavaka misy zavatra jerenareo mivady eo zany ao fa misy asana devoly eo mitranonareo na eo ambony fandrinanareo misy heriny maizinao de jerevo inona ny zavatra ifamatoranao satria zany mahatonga ny devoly manakorotana ny tokatranonareo satria Andriamanitra rehefa miasa ry havana de miasa ao anatina zavatra madio foana Andriamanitra miasa ao anatina zavatra madio Andriamanitra ary raha vao misy zavatra milotoloto ao na zavatra maizimaizinao de tsy mety an'Andriamanitra zany mihitsy ary le zavatra tsy mazava io loto io no mbola ifikirany devoly ary io ny anakorotana ny satana anareo menakavy io ny anakorotana ny satana anareo menakavy io noho izany mila mandinika anao mila mijery inona no fatotra inona no nihiriky mbola matorany devoly aho inona no hiriky mbola matorany satana misy zavatra mila jerena akaiky de akaiky raha lasana ambavy délivrance tao ary za de niteny anareo fa afaka ianao raha vao manatona an'Andriamanitra ianao zay mahita karazana olona maro tompoko milamy mitokatranony efa nahita mpivady 10 taona ny saraka izy mivady 10 taona ny sarahana fa mifapoty le ramatoy efa niteraka ray taman'olona le rangahy efa niteraka roa tany ivelany
fa vokatra io vavaka natao io délivrance atao io ain'Andriamanitra namerina ny tokantranony amin'ny laoniny raha fijery maha-olombelona nge zany ry havany raha fijery maha-olombelona dia ahoana moa zany hoe lefa ny sarabady dia ahoana ny fampodiny ray efa mifampiteraka tany ivelany fa izany le izy ain'Andriamanitra ny manomerina an'io vao tamin'ny herinandro ambony mihitsy any eona tamina madama kely anankiray manambady ino izy ty tailandais moa le mpanao vato io tamintsika reny tailandais le olona mpanao vato efa eo amin'ny 20 taona mahery izy mivady reo na 20 taona ny fanambadiana izy mivady dia efa nanao divorce efa vita ny divorce efa nisaraka izy mivady amin'izao izy mifampody izy ndray moa tsy mbola hoe niteraka tany ivelany le madama na le rangazy zao izy mifampody dia zao pastera ozy izy niteniny vadoka ndao ndray iverina isoratra dia ahoana mety ve zany pastera ozy izy iverina isoratra ndray zay dia za moa nampahery azy na tsy miverina misoratra na raha miverina misoratra mety foana efa mpivady foana nareo efa mifampody nareo dia fakaty izy mivady amin'izao fotoana zao nefa olo efa vita divorce dia andeha hiverina isoratra ndray ka hain'Andriamanitra io raha vao tapaka izay oziny zay dia vitan'Andriamanitra ny mandamina zavatra rehetrarehetra vitan'Andriamanitra io ary zany mbola averika ny antony ity délivrance sy fanafahana ho ataontsika atoato ity raha lasina bavy ndao tsika hivavaka aloha isaotra ny tompo misaotra dia sosy no ny fampianarana rehanay teto ny teninao zay mampianatra na andro manalina ary mankasitraka anao satria inoko fa reny teny sy fampianarana reny dia andraisan'ny zavatra goavana andraisan'ny fanafahana ary maro amin'reto olo reto tsy maintsy ho afaka tsy maintsy afaka amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy azony développer zany ny fiainanay misy saotra tompo amizay dinendretsika eto taptanana ny fianaratsosi mandidina eto zany dia araky nefa nahaverimberiko dia amin'ny sabotsy ho avy zao 31 décembre amarana antsika ny taona 2022 ary eo anatin'ilay loha hevitra angizabe anozona ny fahantrana ary manozona ny trosa manozona ireo karazana asana devoly ninina zany ozona mamatotra atsika dia ho faranatsika amin'ity 31 décembre ity mandrapatonga ny fotoana io dia mijery ianao araky ny toriteny teo inona ny mbola ifandraisanao amin'ny satana rapino ianao aza matahotra manapa-kevitra aza matahotra manala zay tokony ho alana aza matahotra manongotra zay zavatra tokony ngotana fa hanampy anao Andriamanitra tsy maintsy afaka ianao ary ny tantara tsy maintsy miova raha lasina bavy ny tantara tsy maintsy miova tsy nireko zay satria vahoaka manjato ny efa hitako vahoaka amin'arivo ny fiovan'ny fiainany efa hitako amaninaly ny amanetsiny ny efa hitako noho zany manana anjara amin'izany fanafahana izany tsika menakavy sabotsy 31 décembre no amarana antsika azy manerana ny trano fivana vao ny oloko eto fianaratso eto anosy ambony atsimokely ny lakanosy io dia eto ambatera vola indrindrindrindra eto antarandolo ambadiky ny station na lasantsy station na lasantsy Shell mantany olo ianao zany station lasantsy Shell zany dia ambadiky io misy ny trano fivana vao ny oloko ny tenako pasteur Tina Randriary Malala no iaraka amintsika amin'ity farany taona ity roa herinandro zay tsy teto fa dia mba eto ndray tsika ifampivavaka ary tsodrano nareo ary anatateraka izay délivrance mbola isany fizarana vary raiky lao sasany ho an'ireo zay tena sahirana mba hanaovantsika fety mbola tsindriky foana nefa hoe manomboka amin'ny 7 ny fotoana ny vary zany dia tsy havita taonanao fa ny zava-dehibe dia ny vavaka ho ataona ianao sy ny torotenore anao ary ny délivrance ataontsika ao ka aza mieritreritra hoe anenjika vary no alehanao any dia mifamaranana fotoana no vonjenao any fa tsy maintsy tonga mialoha ianao raha te ahazo an'io dia farana ny fotoana no zaraina ny vary maraina miditra zany no zaraina ny jeton sy ny
anina ho an'ireo zay tena hita sahirana dia mivavaka tsika ny tena atao-ponay dia nitonana ao anatona ny tompo izay dia tominay ianao amin'ny fomba rehetrarehetra anatona an'Andriamanitra satria amin'i Jesosy ihany ny anafaka anao amin'ny fahasahiranana. Mametraka mandram-piona mandram-pitafa sabotsy amin'ny 7 ora maray ny fotoana io eto Antarandolo. Veloma tompoko. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Nandeha tantely izy mba asa.